antoko tiako i Madagasikara amerina ny asiny vahoaka malagasy. Rano sakana ny apipaina pe filofeno arivo, maina ny voly, mitaraina ny tantsaha. Fanesorana ireo mpivarotra etsy ambodiny sotry, tsy mitovy hevitra ireo samy mpivarotra. Foravoravo tompoko lasy tompoko vavy no entina mitsidika ny tokantranonao tonga soa anatin'ny fotoana ny fampalalambo vao ny MBS amin'ity takariva ho an'ny larobia 20 novambra 2024 ity. Fotoana izay anasananao ampitiavana sy ampanajana indray hitoetra eraka amin'ny MBS hatramin'ny farany. Avy hatrany dia ny pejy politika no entsika manokatra ity fotoana ny fampalalambo vao ity. Ny momba ny fitantanan-draharaha eto amin'ny firenena dia namoaka ny heviny teny amin'ny QG Belair teny ampandrana teny Androany ny ny antoko tiako Madagasikara Marc Ravalomanana fanadiady Niger mainomenjanahary rindra tsara ny manora ndre malala. Nampimenomenona ny maro ny fanampiana izay natao ny fitondram-panjakana nandritra ny fiboana iny ny hita mantsy dia nisy mizana tsindrinila ny fizarana izany ary teo ihany koa ny tsy fahampiny tsy hoe tapitra akory ny amehana dia mifarana teo ihany koa ny fahasahiranana mahazo ny isan'ny tokantrano tsirairay vokatry ny fepetra izay nioraisy ny fitondram-panjakana apiaro ny fanjakana tsara ny tantany ao anatin'izany ny fanafoanana ny kolikoly dia ikenareo ve fahantrano voaka amin'izany hoe toerana mafarahidiny azy zany fahadimy manitra indrindra na fahatelo manitra indrindra kamindreo amin'izao fotoana izao fa dia tena tsy mety zany hoe manodikodina ny vola zay omen'ny avy any ivelany zany fanampiana Madagasikara noho ny Covid-19 maninona raha tantanana tsara dia lazaina hoe zao nampiasana an'ity zao zay le transparence da le mangarahara atao anatin'izany ny fanafoanana reny fampitahorana reny na le intimidation fanagadrana indrindrindrindra tena very mihitsy zoa makasy maha-olona ny olona fa dia tena manao didijadona fotsy hoe gadrao dia efa manana cellule manokana mihitsy laza hoe zao ny didy avoaka ny fampiasana ny fitaovana ampitahorana sy fanagadrana ny fitsarana loza. Tsikaritra ihany koa amin'izao fotoana izao fa ny fanenjehanareo olona tsy mitovy hevitra ara-politika no tena imasony ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao. Mbola nanio ny heviny mikasika an'izay ihany koa ny filohan'ny antoko tiako Madagasikara Marc Ravalomanana Androany ateny Belair teny araka ity fanadiady Niger mainomenjanahary sary ny manora ndre malala ity. Foto-kevitra roa samihafa no misy eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Ny mpanohitra izay mikatsaka ny mahasoan'ny vahoaka amin'ny fanotsiana hatrany ny mpitondra. Raha ny fanenjehana ireo mpitondra teo aloha mba iarahana izy ireo amin'ny mpitondra ankehitriny no ataon'ny fitondrana. Iarahantsika mahita ny raha matahora sy ny fampidirana amponja ireo mpalao politika izay tsy mitovy hevitra amin'ny mpitondra ankehitriny. Etsy ankilany anefa dia ny mpitondra ankehitriny io no isan'ny mpandika lalàna eto amin'ny firenena. Izay fihetsika ataon'ny mpitondra ihany eny ataon'ny vahoaka dia raha manontany anareo aho zao hoe move misy manaka anazy rehefa mampiseho izy na dia nanakana raha ny FIFA hoe tsy azo atao mihitsy aloha ny fivoriana amin'ny kianja fanaovam-baolina fa aloha nareo mpilalao reo ihany no atao dia samy manao an'izay dia tena izay tokoa ve ny zavatra misy dia ohatra koa hoe mezana raha fa mivorivory ny mba samy mitondra n'ilay fierovana na le kasibosy. Tany tandalany Madagasikara ny antoko tim dia mipetraka hatrano modely amin'izany fanarahan-dalana izany naiza naiza. Izay no antony tsy andraisan'ny antoko anjara amin'ny fifidianana loholona ny 1 ny volana Desambra ho avy izao. Fifidianana zareo io satria zay fa laza hoe tsy mety io ary raha misy mampitavatra dia atao izy ataonareo hitantsika eo eto Madagasikara tsisy zany tany tandalana zany ho an'ny olon-tsotra ho an'ny mpanohatra tsisy mihitsy ny fampandrosoana n'ity firenena ity raha mbola tsisy ny stabilité politique. Zany stabilité politique zany tonga sy azo rehefa misy ny fifanankalozan-kevitra aza ianareo mihitsy miteny hoe hitady hiary hitantananareo hoe tsy hiary hitantana anareo an'io mihitsy izahay zany filohan'ny toko-panohatra tsy hiary hitantana anareo an'io mihitsy izahay satria samy manana ny fahaizantsika samy men'Andriamanitra ny talenta ampisoviny ianareo dia ho hitanay
dia asio indraindray efa avy eo fa matoa zay miteny an'izany a fantatray ny qualificationay fantatray ny relationay ary fantatray ny fitiavan'ny olonanay ka raha milazy nareo maranisa aminareo satria nareo ihany hitanareo fa aminay tsy zay tsara moa ny manamarika fa ny varaiky amby folo ny volana desambra folo sy koa no nanaovana nalam-pandrenana miasa eto Madagasikara amin'izao fotoana io fifanirifian-javatra ve sa inona ihany koa no antony fanatanterana ny fifidianana loholona ny varaiky amby folo ny volana desambra izao. Fa naneo ny alahelo ny manoloana ny tsy fahafaliany ny amin'ny fanesorana azy ireo teo amin'ny toerany ireo mpivarotra tetsy Ambodiny Sotry androany. Nisy ny fanadihadiana nataony Asin'Andriamalala sy Mathieu Prince teny an-toerana mikasika izay. Androany maraina toy izao ny zava-nisy tetỳ amin'ny tsenana Ambodiny Sotry. Tsy faly amin'ny fanapahan-kevitra ny tompon-tany izy ireo amin'ny fanesorana amin'ny toeram-pivarotany. Nanofa tamin'ny total zay tompo tao anatin'ny zaridainan'ny total. Rehefa nandeha tompoko dia nidiny total tamin'ny 2018. Rehefa nidiny total tamin'ny 2018 dia nangataka taminay tompoko ireo mpivarotra ao aoriana nanao an'io tsano be io hoe mba aleo zay mba hivarotra ao aoriananareo. Dia namenay tompoko hoe io ary satsiny anay trano vy zany le izy koa malalaka be dia hoe io ary nareo raha anao fa tsy maninona. Raha ivolana tao aorianan'izay tompoko dia tonga ny tarata dia niteny taminay izy aloha hoe andao izy anao dossier tsika mba manara-penitra tsika mba tsy atsorin'ny fanjakana eto tsika zany izy fa mba hanao fangatahana amin'ity. Nangony ny tompoko sary tapaka dia résidence dia photocopiana kara-panondro dia ny mpivarotra rehetrarehetra amena afaka raha ivolana tompoko tonga dia mifefeny le izy dia nareo izy miala eto tonga dia vita ny trano zany dia hoe miala eto ahoana zay dia hoe efa naity izy fa tsy mivarotra eto tsony nareo tamin'ny 2018 io tonga amin'izay zany tsy nanaiky zay fa nakapanao gazety tamin'izay fotoana izay dia ineny tompoko ny aro anay tamin'izany fotoana zany be ny tanàna neny. Nay zao tsisy afa-tsy fivarotana pozy mbola avy ihany famelomanay ny tenanay dia tokony mba avely zay hivarotra milamina fa zay tsy manelingelina ny ao aoriananay tsy manelingelina ny ezanaiza fa mivarotra ohatry ny olorehetra zay. Etsakilan'izay dia nanambara ireo mpivarotra anaty trano vy eto amin'ity toerana ity hatrany fa tsy misy idiran'izy ireo ny fanesorana ireo mpivarotra moron-dalana ireo. Ireto mpivarotra ireto izay mandoa aba isan-karazany eny amin'ny komuna raha araka ny fanazavana hatrany. Nanaiky kosa ireto farany fa mahafaty antoka azy ireo ny fisian'ireto mpivarotra amoron-dalana ireto. Tsisy idiranay mpivarotra reto mihitsy zany reny fa ry zareo eo amin'ny trottoir eo amin'ny arabe sy ny trottoir no nanao an'ireny zavatra ireny. Zany hoe rehefa nisy zany fandaminana nataon'ny komuna raha araka ny filazan'ny tany anivon'ny komuna nanao any assainissement dia misy ny fanadiovana dia nanala zany ny tany amin'ny komuna mpivarotra teny amin'ny arabe sy ny teny ambony trottoir dia anisan'ny voala ry zareo reny. Dia rehefa anisan'ny voala izy tamin'ny tapabolana tany ny komuna nanao an'izay zavatra izay dia reny izy androany zany mitondra n'ireny pancarte reny hoe tsy hiala zany izy fa izy eo amin'ny arabe eo ihany. Zay zany nitiny hoe eo amin'ny arabe eo ihany izy no hijanona hipetraka hivarotra. Ny mpivarotra ara-dalàna eto zany zay manana an'ity taratasy autorisation ara-dalàna ity dia anaky enina zay no mivarotra eto. Ka matsiaro zay matiantoka ihany satria hoe izay manao an'ilay fanarahan-dalàna araka ny tokony izy kanefa ankehitriny izy dia voababahana voatsembatsembana eo amin'ilay sakatila-davana dia zay tokoa no mbola hoe fitarainana kely satria matsiaro tokoa hoe voabahana voatsembatsembana eo amin'ilay resaka fitadiavana. Andrasana araka izany ny toy ny tiraraha ity. Na dia efa tapitra aza ny amehana ara-pahasalamana eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao dia mbola tsy afaka milaza fa tafavoaka ny aly Madagasikara ny amin'ny fatrehana ny coronavirus. Aiza ho aiza ny fanajana ireo fitsipika sy fepetra rehetra isorohana ny tsy hiparitahan' izany valana retina izany ao anatin'ity fanadihadiana eo amin'ny sarin'ny Andry Rakotomalaly ity no anarano izay. Tafiakatra 17,7 sy iray alina ny tranga misy amin'izao 500 ireo namony ainy antotanisa teo anelanelan'ny 8 hatramin'ny 13 Novambra io ka 720 ny tranga vaovao ary ray ny maty na tonga ny isa ho lasa 500. Manay ny sininy andihan'ny faharoa ny akamaroan'ireo olom-pirenena indrindra tao aorian'ireo fiatsika tsy voahevitra izay tsy misy fanajana ireo sakana ara-pahasalamana mihitsy.
Vao miamana ampitsotraka ny fanapahan-kevitra mandroso miemitra sy mitanila ataon'ny fitondram-panjakana. Na ny samy faritra aza dia samy manana ny fepetra raisiny, any ka sahotaka ny eran'ny tanàna. Voalaza fa ireo vahiny tonga ao Nosy-be dia tsy mahazo mivoaka an'io faritra io. Misy mpanakanto vahiny mahazo tombon-dainy manao fitetezam-paritra nefa. Rarana ny mpanakanto malagasy tsy mahazo mamory olona sy manao seho, ny fara tamin'ny fanajanonana seho mihitsy. Ny mpanakanto vahiny mahazo alalana anao spektakla ary ny fitondrana mihitsy ny manome alalana sy miara-mifety. Voarara ny mamory olona mihoatra ny 200, ny fitondrana mihitsy anefa no mikarakara fanjaonina, tsy misy fanajana ny ray metatra ary tsy misy fisavana arotava. Santionany ohatra ihany reny. Rehefa nandray fepetra ny fanjakana ny hoe zao ny fepetra tokony ho raisina dia tokony ho raisina amin'ny ho an'ny rehetra zany, fa tokony atarintena ny vahoaka, fa ny mpitondra koa dia tokony anaja fepetra zay napetrany. Satria zao nametraka fepetra dia rehefa niteny izy hoe tany amin'ny faritra sasany zao henoko hoe misy tsy navelana anao fampisehoana satria milaza ilay tokony andraikitra ny préfet sy ny rehetra hoe tsy mahazo mamory olona mihoatra ny 200 dia tokony manaja an'izay daholo ny rehetra. Fa tsy hoe sasany tsy mahazo mamory olona mihoatra ny 200 fa sasany mahazo mamory olona amina tapitrisany na amina netsiny, dia zay le tsy mety eo amin'le fitondrana firenena. Ary zay le mahatonga ny olona mieritreritra zavatra hafa zay mety tsy hahasoa antsika, mety tsy hahasoa ny firenena raha teo ka aleontsika zany tsika vahoaka aloha zany dia mandinika tsara dinika tsara dia mivavaka. Ny amo tena zay zava-dehibe mila mivavaka, tena mila mitodika amin'Andriamanitra satria fijeriko azy raha natenain'Andriamanitra ataontsika tamin'ity dia hoe hibebaka tsika. Fa raha moa zay tsika tsy zay lalana nalentsika fa dia maika aza mandroso makany amin'ny ratsiratsy kokoa. Manomboka androany ny atrikasa izay tanterahan'ny fikambanana maromaro izay mivondrona miady amin'ny risetra atao amin'ny ankizy eto Analamanga. Izany dia tanterahany etsy Ampasan'ny Malo mandritry ny 2 andro araka ity fanadihadiana. Hoentiny Jessica Miray, sariny Mathieu Princy sy Tahir Niaina ity. Ny antomba ny lanisan'ireo zaza iara ny herisetra teto amintsika tato anatin'ny 2 volana izay. Nampielbe ny vaovao ihany koa ny fisiany tambazotra tserasera. Tsy vao izao no nisitrangana herisetra mianjady amin'ny ankizy toy izao teto Madagasikara. Hoy ny firaisamonim-pirenena miaro ny zon'ny ankizy na ny PFSCE. Raha mitentsika hoe nirongatra be dia afaka lazainay dia efa nisy foana io toe-javatra io ary io phénomène anankiray io. Nisy foana ny herisetra ny anjady tamin'ny ankizy na tamin'ny 2018 zany na tamin'ny 2019 na zao 2020 zao fa noho ny fisian'ny tambajotra sosialy izay fanapariahana vaovao izay malaky be amin'izao fotoana izao dia niazakazaka be mihitsy ireo information sy ireo publication fanapariahana ny toe-javatra misy any anatin'ny fiarahamonina any. Fa indrindra ny fahantrano no anisany antony voalohany mahatonga ny herisetra mianjady amin'ny ankizy. Ilay ray aman-dreny tsy ampy fanabeazana amin'ny fiainana andavanandro ankehitriny iarahantsika malala fa mafy dia mafy tokoa ny fitadiavana. Sarotra ny miasarotra trano ny fiainana, ny fahasorosorenany ray aman-dreny any amin'ny misy azy any dia matetika dia aparina amin'ny ankizy kely izay misy ao an-trano. Ray aman-dreny ankehitriny zany ny akamaroany noho ny fahasairanana noho ny amafin'ny fiainana dia zary lasa piompy ankizy fa tsy mpanabe ankizy. Aritra 2 andro ity atrikasa karakarainy PFSCE ity izay hitadiavana vahaolana maharitra ampiainana ny herisetra mianjady amin'ny ankizy. Tsy ny eny an-tsaha ihany no fairano amin'izao fotoana izao na ny eny an-tanàna fa ny eny amin'ny tontolon'ny fambolena ihany koa dia anisany misedra olana be amin'izao fotoana izao noho ny tsy fahampian'ny rano teny amin'ny commune Ampefloha teny Alakamisy Feno Arivo teny dia olana goavana no sedran'ireo tantsaha mpamboly vary amin'izao fotoana izao araka ity fanadihadiana mbola eo amin'ny sary ny Andry Rakoto Malalatra any. Tena problème ny tantsaha ity dia tena ny rano mijala izy. Faharoa manarakaraka izany ny rano mivery amin'ny kipa fotsiny tsy makato tsy makaroa nefa maina ny vary. Isa-taona ny pipa manosika raha makaty fa azao avelanareo maina le vary, tsisy fotombontsy ho anay mihitsy le vary amin'izao fotoana izao. Ka inona no mba paikadinareo? Zao zao no problème amin'ity vary ity vary tokony hiteraka, vary ao anatin'ny fiterahana, tsy ampy rano sady tsy amporana. Ny raha 70% tokony hivoaka amin'ity vary ity
lasa 30% sisa satria anakofy vary io dia lasa maty izay tany tsaha. Zao mazana tay, mazana ambanivohitra ty. Ny vary jereo ty vary raiky, ohatra n'iny ny lavany. Ny tsivokesa jereo mbola misy ihany, ny tsivokesa reo mbola ato, ambadika atsimo, ambadika avaratsa, ataony maty. Tena mijaly jeraka ambadika jereo ny fanjakana, tena marina. Tena mijaly ambadika Fianarivona, le maka Fianarivona atsimo rano zay jereo zay. Asio rano aty aminay ty tsy avidividina rano le rano. Zany ny fitarainan'ireo tantsaina amin'ny fokontany na Ampefiloha, commune Fianarivona. Araka ny hita amin'ny sary dia maina tanteraka ny volovary. Efa fotoana fiakaran'ny vary aloha nefa izao. Tsy fahampian'ny rano manondraka ny tanimbary no voalaza fa antony. Matetika manko fa fotoana fahavaratra foana vao adefasana ny rano dia tsabonina foana zay matetika aty. Ka dia zay mba etaetana vahoaka ety Tatsay ety faritsy Fianarivona aty mba hijerena akaika zao zava-misy sy mianjady amin'ny vahoaka zao satria raha zao no mitody azo lazaina kere tanteraka ny vahoaka amin'ny Fianarivona tompoka dia mangataka anareo mpitondra fahefana maefa mba hidina fotony hijerana zao zava-misy iaina amin'ny vahoaka aty zao. Tranga azo sorohana tsara zao raha ny fanazavana azo teny an-toerana dia tadiavina afangaro amin'ny resaka politika ity fahirano amin'ny Tantsay ity. Tsy ny aina ny vahoaka zao. Ny rano mampiditra amin'ity isataona atao ohatra hoe vary io tokony efa miteraka. Ny rano avy any ampita Anosy Zato ary Tanjombato. Eo amin'ny ranon'ny Tiopa no mivily makaty. Asan'ny apipa zany. Tsy mila vola be zany, tsy mila vola valivelany. Tsy mila tsaika ilazanareo azy. Fa avily ny rano eo rano le vahoaka fa jadina fotsiny le rano ange very fotsiny mankany Tiopa. Mivadika mankany Farantsana. Fa le olona ato inona no hoanindreo todika aminareo mpitondra fanjakana inona no hoan'le vahoaka reto. Jereo manapotongany re Mbojafy Ray Manontolo, jereo re Atsimo Ray Manontolo iny. Ohatra zao reo fa terabary. Azadiny fa tonga amin'ny Desambra Janvier efa miandry reo amin'le izy izao zany nenan'le vahoaka mitodika. Izy aiza manao politika betsaka ianareo. Fa ataovy resaka teknika ianareo dia jereo tokony hitatitra ary nareo amin'ny fiainam-bahoaka any amin'ny fitondrana zay rahanareo. Fa tsy hoe isaky ny anina dia zay no arzanareo aiza manao to lalako isan'andro ty ary raha eto miteny. Na mazanga na ho any aninona na ho any aninona tsy maintsy mitatitra ny zavatra tsy mety. Miandrana vahaolana aingana ireo Tantsay ireo. Vahaolana tsy ilana kajikajy politika fa vahaolana tena fitsinjovana ny Tantsay. Nahitana fiakarany ambony dia ambony ihany koa ny vidim-bary amin'izao fotoana izao any Manakara any. Velo taraina tanteraka ireo mponina noho ny tsy fananana ny fahefa-mividy antony ny hatrehana izany araka ity fanady adiny ny mpanao gazetiny MBS ao Manakara ity. Ny vary ny foto-tsakafo ny malagasy. Ny tsy fisiana vary na ny fiakaram-bidiny io ny olana zakabe indrindra ankoatran'ny sasany izay tsoary voatanisa eo amin'ny fiainany malagasy. Magnodidina ny 900 ka hatramin'ny 700 ariary ny vidin'ny vary raika boka eto Manakara amin'izao fotoana izao. Zany hoe efa misidika ny isambarangaragny ny fahasairagnana amin'izao fotoana izao araka izany. Misy ny fanararaota nataon'ny mpivarotra sasany fa eo avao koa nisy fandraisana andraikitry ny fanjakana. Isaky minitra io vary io miakatra dia hitanao sara Mpanakarena misy 10,000 ateo nangalana anazy amin'eo. Igny miala kely igny anao mahazo 2 gona anao dia igny mipody eo selasela sy afaka ray lera dia fa miakatra 7,000 sy rayesy indray le vary. Izao da ray alina sy rayesy nefa io dia misy 10,000 sy rayesy avao nangalana an'io vary io. Misy io dia rayesy avao nangalana an'io vary io dia manararaotra izy satria sisy vary mitobaka zany eto Manakara. Iay moa dia magnano an'izay ay mpivaribary hoe sisy fanjakana misy amin'ity matony vary miakatrakatra isan'andro tsy misy fandraisana an'izany fanjakana ve manoloana an'izao vary miakatra zao. Ka dia izao avao ny iainany vahoaka mandresa anjara anareo fanjakana manoloana an'io. Inona ny décision horesinareo manoloana an'izao fiakaram-bary zao. Ny rehetrarehetra amin'agny mivarotra 700, mivarotra 700 zay tiany olo atao zany ataon'olo amin'izao. Sisy fresa saina hoe mba ny vahoaka madinika nety mampalahelo hoe ka raha mba mahita 2 arivo amin'io ka mifaly ka mivaly aminava koa ny io raha pisy efa nararotana ka iay toa izany io aketriketrika io ay da mbola mivarotra 10 satria misy vahoaka gnanay. Misy fiantsaikany amin'ny fiainam-bahoaka tanteraka izao fiakaram-bidim-bary izao na ny eny anivon'ny tokantrano zany eny hatramin'ireo hôtely mpivaribary masaka aza dia masiary ho sahirana vokatra ity fiakaram-bidim-bary ity.
sakafonay malagasy nefa matony azy sy mividim-bary satria dia mitomboana sahirana amin'ny business ndrano zao azatsika so nefa mividim-bary fitsingatsika kapoka ray ay volondrano ay gnatakanay madika an'izany sy efa vahaolagna ho anareo ve le fagnampina nentin'ny président ndre sampiriany zanany inga da hoana afaka olana amizany sy afaka misy olana amin'iny da nefa da misaotra anazy avao na ome fa sy mahafaka olana anay ndre volana raika sy ny fanjakana no tompona andraikitra hoy ireo mpamongady izay sy nentina laina charge eo ary hatrany tamatavo izy ireo ny fotsiny fiakaram-bidy etsy andaniny ny falafosan'ny fitaterana sy ny vola madinidinika sy maintsy aloha isaky ny mandalo mpitandro filaminana izay sy maintsy andasana ka ny vahoaka mpanjifa no hiafaratany izany rehetrarehetra izany. Fanampahafantarana androany teny Analakely ny andiany 520 amin'ny hetsika rencontre de film court tamin'ny tindray mitoraka ity dia nampitondraina ny loha hevitra hoe ny fiovany ny tontolo iainana tanteriny Jessica Mirainy vaovao eo amin'ny sary ny tahiriny aina. Fisaonany mpisehatra eo amin'ny famokarana tantara fohy ny rencontre du film court na ny RFC iraisan'ny continente africaine andiany 520 ny amin'ity taona ity eny amin'ny 700 ny horonan-tsary voaray tamin'ity andiany ity avy amina firenena raiky amby telopolo no voasafidy tamin'ireo horonan-tsary eny amin'ny 700 ireo sangy 20 voafantana andray anjara amin'ilay fiaonana avy amina firenena 30 izay ao anatin'ny Madagasikara. Olana ho an'ny famokarana horonan-tsary eto amintsika ny tsy mbola fisiana rafitra matipaiky. Izy zany dia izay tokoa satria 10 taona izay no nanaovanay anazy ity dia ny zavatra tsy mety réglé efa be da be ny zavatra hitanay hoe efa nyréglé fa ny zavatra tsy mety réglé zany dia izay le structuration zay hoe mba misy amin'izay ohatra hoe manomboka hatrany amin'ny fampianarana izy zany tokony hatramin'izay le izy atao ny rencontre de film court daholo ny étape de processus rehetra fanaovana film mampianatra zay dia mamokatra film zay dia aveo zay mizara ny film iny zay zavatra zay zany zay association tsy ho hitanay irery intsony le izy mila le izy zany araka le teneniko foana hoe ny ohatrany hoe coup de pouce ny mila amenan'le sehatra zany le milieu zany amena kely atosika kely structurena kely le izy dia be da be amin'izay ny retombées économique ho azo amin'io. Ny atao hoe horonan-tsary fohy na film court dia horonan-tsary tsy mihoatra ny 30 minitra sokajy efatra no ifaninana amin'ity andiany 520 ity. Misy ny film de fiction misy ny documentaire misy ny animation dia catégorie mamokana mihitsy ny compétition nationale zany hoe ny malagasy samy malagasy fotsiny no mifaninanao ny loka amena ao dia mahazo 1000 € le olona mahazo trophée misy voyage ao mandeha mianatra cinéma any ivelany misy voyage mandeha any amin'ny festival. Ny zoma 20 novambra izao no fanokafana ny hetsika ao amin'ny IFM Analakely izay aritra herinandro. Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenena isika tamin'ity volana ity dia efa rivo-doza roa sahady izay no nandavo any Colombie ary dia fahasimbana tanteraka no hitany an-toerana amin'izao fotoana izao araka ity vaovao tanteriny Nambiny Tsovelo sitraka ity. Nanomboka ny alatsinainy teo no niditra tany Colombie ny rivo-doza Iota. Ity no rivo-doza mahery vaika indrindra hatramin'izay tany Colombie sy ireo nosy manodidina azy toy ny tao Providencia. Ho an'ity farany tsy misy fotodrafitrasa mitsangana intsony fa apotika Iota avokoa raha ny fanambarana nataon'ny Ivan Duque filohan'ny Colombie. Eo koa ny fahatapahan'ny fifandraisana rehetra. Mbola ao anatin'ny fotoana fihiboana ireo mponina ny antoerana amin'izao fotoana izao ary tsy nahasana andeha ny findramonina ka izao ny arambona tanteraka izao. Tampoka raha teo amin'ny fisehon'ny loza ka tsy afaka ny homana akory. Hatreto olona roa no namony ainy vokatr'ity rivo-doza Iota ity. Mbola tsy voafaritra mazava ireo tsy hita popoka amin'ireo mponina 5,000 ao amin'ny nosy Providencia ary tantara isan'ireo faritra manana mahizy azy indrindra maneran-tany eo amin'ny lafiny fizahan-tany ireo toerana voakasiky ny rivo-doza ireo raha tsy laza fotsiny lazan'izany hoe mer de Caraïbes izany. Fa nanatanteraka fiaonana tetsy amin'ny QGBLR ampandrana androany ireo mbo fidy fotony avy amin'ny anaran'ny antoko Tiko Madagasikara ary nitarika izany teny antoerana moa ny filohan'ny antoko Marc Ravalomanana fanady adiny Germaine Menjanahary rindra tsara ny Mano Randriamalala. Ambohi-piaonan'ireo olombofidy tamin'ny anaran'ny antoko Tim
ny teto amin'ny Kizebelair androany antoko velona ary manana ny heriny ara-politika eto amin'ny firenena ny antoko tiako i Madagasikara. Tsy miova ny tarigetra ijoroan'ny tim fa ny fikatsahana trany ny masoan'ny vahoaka malagasy izay latsaka anatin'ny fahasahiranana tanteraka amin'izao fotoana izao. Ezaka isika mba hanarina sy hamerina indray ny asan'ny firenentsika, ny asa malagasy ary indrindra mba hiverina indray zany hoe malagasy manana ny ampo-pirenena izany, malagasy mba afaka mijoro zany, mba hamerenana indray ny fiainan'ny vahoaka malagasy. Mahita an'ireo olona tsy mihinan-kanina, mahita an'ireo zaza tsy mihinan-kanina, mahita an'ireny ray aman-dreny tsy mahita asa, tena mafy reny. Efa tsy fantatry ny olona malagasy tsony, tsy fantatry malagasy tsony ny lalakale, zao natao hoe very fanambola velona. Satria tsy fantany tsony inona zavatra mety hitranga. Ao ny tsy fandriampahalemana, tsy fisian'ny sakafo, tsy fianaran'ny zanany, tsy fidiram-bola, tsy zany rehetra zany tsy maintsy vahana. Fa tena apetraka tsara le atao hoe confiance, zay ny atao hoe confiance building. Apetraka aloha fampatokisana, matokia anareo za koa matoky anareo, araka le laziko hoe ny fahatsapako anareo zany ary, dia nareo koa matokia tsy hamadika anareo mihitsy ary tsy hamadika an'ity firenena ity mihitsy za mbola za. Na itsy ny filomarika ravalomanana ny amin'ny tokony isian'ny fahitsiana atrany na ny honnêteté intellectuelle, ny fanajana ihany koa ny fitsipoka ifampifehezana ao anatin'ny antoko, ary indrindra ny firaisan-kina sy ny toetra tsy maintsy anana ny olom-bofidy tim. Jero tsara fa ny honnêteté rehefa manao zavatra, mahery ny 50% ny zavatra ataonao vita rehefa honnête anao manao zavatra. Tsy manambaka, tsy mamitaka, tsy mandaingy, tsy mety tsara velatsia, honnête tsara miresaka, loyal tsara, tena loyal zany, tena manana fidélité tsara. Fa tsy hafa mivavanao aty dia hafa ny zavatra ataonao ary. Mahatonga ny disadisa dia le fanavakavahana, fanilikiliana ary manao toetra tsy mendrika, fa tokony ho mendrika tsara amin'ny fihetsika sy ny fiteny ary mba mifanaja tsara. Nandritra ity fionana ireo olom-bofidy teny Belair ity dia nisy ny tafahoan'ny mpanao gazety izay nataony ny sekretera jeneraly ny antoko tiako Madagasikara Rina Randriamasinoro fa na dia aty Niger Manimenjanahary Manora Andriamalala. Ny anoanana, ny tsy fandriam-pahalemana, fiakaran'ny vidim-piainana, samy olana mianjady amin'ny vahoaka malagasy avokoa amin'izao fotoana izao. Olombitsy izay akaiky ny fitondrana ihany sisa no mahatsapa fa mandroso ny firenena ankehitriny ary miadam-pinaritra ny vahoaka malagasy. Tsy raviravin-tanana ny antoko tiako i Madagasikara manoloana izao zava-misy amin'ny firenena izao ka antony nahatonga ity fionana androany ity. Tsy tokony raviravin-tanana tsika manoloana ny zava-misy ary sika atoko ty dia atoko velona, atoko miaina, atoko miatrika ny zava-misy rehetra eto amin'ny firenena ary tsy maintsy mijoro mpanohatra tsika ary tsy maintsy hijoro ao anatin'izay fanoherana izay mba ho tombotsoan'ny firenena, indrindra tombotsoan'ny vahoaka malagasy izay hitantsika fa tena efa latsaka ao anaty fahasahiranana tanteraka ankehitriny. Ka aoka isika tsy raviravin-tanana manoloana n'izay zava-misy izay. Ankoatra ny fifanomezam-baovao sy ny fototra ijoroan'ny antoko amin'izao fotoana izao dia nisy ihany koa ny fifanankalozan-kevitra izay natao nandritra izany mba hahafantarana ny tena zava-misy marina eny ifotony. Zava-dehibe ny fionana androany satria fampahafantarana ny vaovao aloha mahakasika ny toedrara misy eto anivon'ny firenena, ny toerana ijoroan'ny antoko sy ny foto-kevitra ijoroan'ny antoko ihany koa manoloana ny zava-misy amin'izao firenena izao. Ary dia ny fampanantenanan'ireo ny ezaka izay ho ataon'ny antoko moa manoloana n'izay zava-misy izay. Izay ny voalohany ary ny faharoa dia fanatanterahana ny fanapahan-kevitra izay niraisin'ny antoko hoe isika antoko tiako Madagasikara dia tsy mandray anjara amin'ny fifidianana amin'ny 11 Desambra fifidianana olona. Fanazavana amin'ny atsipiriany mihitsy hoe inona ny antony mahatonga antsika tsy mandray anjara amin'ny fifidianana io. Ary misy ny fidy vavety izay eo anivon'ny antoko tim, misy zany mbola misy litizy hatramin'izao, mbola tsy voatsara ny raharaha mahakasika na maire sy conseiller izay eo anivon'ny tim na tsy tim ihany ary fa manoloana an'izay mpifidy vavety izay, mbola tsy feno ihany koa izay. Ary fahatelo betsaka moa ny fitoriana izay natao mahakasika an'ireny doublon reny satria izay dia samy teny marimarina fa raha mivoaka ny marina an'ireny tsy reny fotsiny nisan'ny mpifidy vavety, tsy reny fotsiny ny tokony olom-boafidy dia eto anivon'ny antoko tiako Madagasikara.
Nampitomboana 5,000 tapitrisa ariary ny volan'ny antenne miram-pirenena namoaka vaovao mikasika an'izay ny teo anivon'ny ministerany toe-karena ary sy ny fitantanam-bola avy hatrany dia naneho ny heviny ny teo anivon'ny filohan'ny antenne miran-olona androany fanadihadiany Asin'Andriamalala sary ny Mathieu Princy. Ity note navoaka ny teo anivon'ny ministera ny toe-karena sy ny fitantanam-bola izay manambara fa ampiana 5,000 tapitrisa ariary ny volan'ny antenne miram-pirenena. Voalaza ao anatin'ity taratasy ity fa tsy ampy ny vola eo ampelatana ny antenne miram-pirenena ka izay no antonana ampiana ny vola be io. Ny 4,000 tapitrisa ariary amin'ny vola io kosa dia ampiasaina amin'ny tambo-karama an'ireo solombavam-bahoaka sy ny mpiara-miasa aminy. Etsakilan'izay dia hiara-ny fahirano sy ny atsonjay maro samihafa ny antenne miran-dolona izay androm-panjakana faharoa eto amin'ny firenena. Izy ireo izay tsy nomena vola ahafahany miasa akory. Ka aiza moa ny angata anefa dia ny Assemblée nationale moa zany nangataka izy satria lany le nieritreretiny hoe tsy ampy le namena azy nangataka izy meno ny fanjakana izy fa tsy nefa ny fanjakana nakany atsimo ho an'ny olona nona tany ny vola hoentiny miasany ara-pasora tsara fa anjaran'ny olona zany ny tsara fa za tsy miady ny anjaran'ny olona tsy izay mihitsy ny teneniko za tsy anohatra ny président ny ACC hoe zavatra tsy tokony ny Sénat tokony hiasa reo fa nga vola fotsiny ana tsy hiteny an'izany fosy ara-basora tsara zany fa nahazo fanampiny ny amin'ny anina mba ahafahany zareo miasa ara-dalàna fa ny ato indray dia izay tsy miteny halatra fa tena fiangarana be vava tsisy tahotra tsisy enatra. Tsy misy izay tsy hita ato anatin'ity fitondram-panjakana mijoro ity. Tamin'ity herinandro ity izao dia hitan'ny malagasy iray manontolo ny fifamaliana eo amin'ny olom-boatendry ambony eo anivon'ny présidence sy ny solombavam-bahoaka iray. Efa hita tato anatin'ity fitondrana ity ihany koa ny fifamaliana teo anivon'ny solombavam-bahoaka iray sy ny tompona andraikitry ny tanàna avy any avaratry ny nosy any. Vao omaly hariva indray dia niparitaka ity ady teo amin'ny solombavam-bahoaka iray sy ny sekretera jeneraly ny komuna ity. Naneho ny heviny momba n'ity tranga mamianatra ao anatin'ity fitondram-panjakana ity ihany koa ny filohany antenne miran-dolona. Raha nakaratekary ny fitondram-panjakana tsy hoety anatin'ny nakarate zany ianao ne alain'ny olona ohatra amin'ny toerana izay misy ianao ka tsy maintsy mahay mifehana zany ianao zay ny voalohany zay aloha amiko na tsy mananatra an'izy an'izy fa zavatra ana fa dia ny fomba hoentina anehoan-kevitra sy tanana sy sisa angamba mety mahatonga zany zay ka matena fanontaniana maninona mitonga amin'izany sehatra zany amin'izao fotoana izao. Raha ny momba n'ilay vola be mivoaka tampoka ho fanampiana ny antenne miram-pirenena kosa dia fantaniana maro no ao an-tsain'ny mpanara-baovao amin'ity tranga ity. Anisan'izany ny hoe mety misy ifandraisa amin'ny toedra raha mafapana eo anivon'ny antenne miram-pirenena ve ity vola navoaka tampoka ity. Vaovao mifandraika amin'izay ihany dia anisan'ny tena mahavakivava ny olom-pirenena tokoa ny fitondran-tena izay verina fa tsy mendrika ataona mpitondra fanjakana sasany tato ato ny seho sesilany teto amin'ny firenena. Ny joro nilaza ny heviny manoloana izany androany ny iray aman-dreny am-panahy teny 67 hectara teny araka ity fanadihadiana eo amin'ny sariny andro Rakotomalala ity. Antoka raha irosona amin'ny fampandrosoana ny firenena ny fananana olom-panjakana manana etika. Tsy voatery mitana ny fahefam-panjakana ny atao hoe olom-panjakana fa manana toetra sy aira hitondrana rehefa mahazo izany fahefana izany. Ny tena olom-panjakana mendrika dia misaina ny sohiombonana na ny antsoina hoe bien commun. Tadiavin'ny vahoaka fa tsy mitady na mividin'ny vahoaka. Olona manana ny maha-izy azy eo amin'ny fiarahamonina manana fitondran-tena mendrika ary fitaratra. Hoe olom-panjakana dia manana etika ny olom-panjakana, manana etika. Ary anankiray amin'izany etika ny olom-panjakana zany dia hoe olona mandinika tsara. Olona mandinika mihoatra noho ny vahoaka hoentiny, olona afaka mihoatra ny olona entiny eo amin'ny fitarihan-raharaha, eo amin'ny fisainana ny
toejavatra mety hitranga ny vokatra ny fanapahan-kevitra zay noraisina ny anankiray zay fa amin'ny fiainana andavanandro a ny homme d'état de olona misongadina iny anivon'ny vahoaka tsy hoe asongadin'ny olona akory fa misongadina ny vahoaka noho ny fananana fitondran-tena mendrika tsy olona miteniteny foana tsy olona manono foana sanatria hoe de hiady masom-bahoaka na fanangatsandry etseroa tsy olo-panjakana ny olona tahaka zany fa ny olo-panjakana dia olona mieritreritra tsara ny ataony ary mafetena manana le antsony hoe maîtrise de soi zay ny hoe olo-panjakana raha fijeriko azy ary manana zanytsika manana zany olona zanytsika reto Madagasikara be de be ny olona tahaka zany reto Madagasikara saingy mampalahelo koa moa ndraindray tsika vahoaka koa moa zany tena manana andraikitra amin'io eo amin'ny lafiny hoe fifidianana ny fantiniana ny fifidianana fa mila mandinika zany ary mila hain'ny vahoaka koa zany hoe itony ve ny olona tena tokony hitondra de zay tena tokony hitondra tokoa no fidina ary rehefa tena tokony hitondra no fidina tena mpitondra tokoa de mandeha ny raha tsy misy zao menimenina rehetra zao tsy ny olona rehetra ny azo lazaina hoe homme d'état satria misy tokoa ny olona efa tsy eo amin'ny fitondrana intsony saingy mbola mamiratra amin'ny ataony fanampy antso-panao gazety tetsy ampandrana tetsy ambatonakanga androany ny teo anivon'ny hetsika roy nambaran'izy ireo tao anatin'izany fionany tamin'ny mpanao gazety izany fa tsy ara-dalàna ny ataon'ny fitondram-panjakana indrindra ny amin'ny fahatarana izao teti-bola-panjakana raiky amin'ny 24 izao Asinandre Malala sy Mathieu Princy volavolan-dalàna iankinan'ny impirenena sy ny hainy vahoaka amin'ny taona raiky amin'ny 24 ny lalana ife teti-bola-panjakana amin'ny taona ho avy mahagaga nefa fa omaly vao navoaka ny ministera tompon'andraikitra izany volavolan-dalàna izany anjara solombavam-bahoaka no manitsy ireo tsy mety sy izay hita fa tsy mifanaraka amin'ny tombotsoam-bahoaka ao anatin'izany volavolan-dalàna izany le izy aloha raha mametraka ny lalàna hoe efa mametraka ny lalàna zany hoe manana fimpitona telopolo andro amin'ny voalohany ny antenimera am-bahoaka antenimera-pirenena ahafahany mandalina le volavolan-dalàna dia misy antony izay zay le hoe takinay ary efa mataonana moa zay ny takinan'izay hoe tokony manana fotoana ampy ny député sy ny sénateur andalinana azay volavolan-dalàna izay raha miteny moa zany hoe ampy sa tsy ampy ampy tsy ampy le fotoana ary eo koa moa zany raha tokony izy efa tiana efa molavolana amin'ny voalohany efa tokony tafiditra tokony efa ampandraisana anjara ny fiarahamonim-pirenena ny siatra tsy miankina ary ny député sy ny sénateur raha tokony izy efa anaty ny fitakiana koa zay efa mataonany rehefa nisy fanatsarana moa efa ampidirana antsehatra ny firaisamonim-pirenena anatin'ny fabolavolana fa hita moa zany fa tamin'ny rotaona farany teo somarinina zany zay hoe fampandraisana andraikitra fampandraisana anjara ny fiarahamonim-pirenena anatin'ny famolavolana ny teti-bola-panjakana zay efa kely sisa dia ifarana fiampitoam-pivorindreo atenimera rotota ka ho maikamaika sy tsy afaka andinika tsara ity volavolan-dalàna ity indray zany ireo solombavam-bahoaka sy ireo loholona fa nitondra ny heviny manoloana ny fandravanan'ny gymnase ao Mahajanga kosa ny filohan'ny antenimera-ndolona Rivirakoto vao androany araka ity fanadihadiana nataony mpanao gazety ny MBS ao Mahajanga ity tsy mankasitraka ny fandravana sy fanodana ny ampandry tantara-be mananjary Andriamatoa Rivirakoto vao amin'ny mahazanaka Mahajanga azy fa tokony fanatsarana no tokony atao raha tiana amboarina izany gymnase teo aloha izany io moa samana fomba fitondrany raha za zao tamin'ny ministère-ny aménagement raha zaho ah dia tsy dia ao anatiko loha hoe fandravana ny zavatra efa misy eo fanatsarana azy ny ataoko fa hitarina lay toerana anamboatra zavatra infrastructure vaovao anao dia hitarina satria tsy zaka ntsony le mivangongovongo tamintsika teo ta Majangany mbola tamin'ny 30 taona lasa nefa teo zany fiainana zany ny olona nefa mitombo be faritra mitombo tsy aloha hoe mitady toerana lavidavitra kokoa anamboara tsy ratsy le manamboatra gymnase vaovao satria efa tsy enika intsony any farafaratsy ny tanora fa ny azy le eritreritra ravana aloha le misy eo anamboarana eo amin'ny toerana io ihany za tsy dia manany loatra amin'izay toerana lavitra no tokony ametrahana azy io fototra vaovao tahaka izao dia apetraka avokoa ny filaniny izany toerana izany toy ny lalana sy ny hôpitaly ary ny sekoly sy ireo maro samihafa satria amiko tsy izay le atao hoe ville nouvelle anatin'ny infrastructure fa makany amin'ny toerana lavitra ianao
dia alefanao ny fotodrafitrasa ny lala na ny busy vezivezena an'izany asianao tsena ny asianao sekoly any a ahafahan'ny olona mifindramonina mba tsy hitangona eto ampovoan'ny tanàna le satria io zao Majunga dia efa iarahana mahita fa rehefa tsisy fepetra raisiny eto dia ho tsentsiny eto ty Majunga ty safidy-patsakana hoy izy no nanao an'izany ary dia tonga amin'ilay teny matetika hoe azahay izao no mitondra ahoana moa ny olona ny tsy alahelo izy koa ela be zany le zavatra nampanantenaina mbola io izy eo tola fe fotsiny nitako fa io mo safidy ny fanjakana io zay ngamba le valy teny ataony zareo foana hoe zay zao no mitondra zay tianay atao dia ny ariko ino ary fotian'ny Germaine Menjanary sy tahiry ny aina aminao ny mikasika ny fandarana manokana ny angavany Antsirabe mikasika ny tatitra izay nataon'ny vondrona parlementaire tany an-toerana. Nandritra ny fandarana manokana izay nataon'ny collectif des parlementaires sy ny mpanao politika izay mivondrona ao amin'ny panorama sy ny RMDM tany Antsirabe no namotsipotseran'izy ireo ny zava-misy marina eto amin'ny tany sy ny firenena sy ny fomba fitantanana ny firenena amin'izao fotoana izao. Ny zavatra tsapa voalohany indrindra dia ny fanaovana raha-matahora any mpitandro filaminana ataony baiko midina mba ahafahana mifehy ny hetsika rehetra izay ataony mpanohitra sy ny solombavambahoaka tsy miaraka amin'ny fitondrana. Dia lasa adino hoe misy lalàna nge mifehin'io fa tsy zay tiana atao sy baiko atao le izy. Manarakaraka an'izany ny mpitandro filaminana zay lasa atao fitaovana satria na le mpitandro filaminana ditanay sadaikatra ihany na ny fampiresahana raha satria lasa miteny zay zavatra tsy tokony ho tenenina ary mampanao zavatra tsy tokony ho ataon'le olona anao an'le tatitra. Ina le zavatra tsy tokony ho atao raha ny zavatra hitantsika dia lasa nisy ny teny amin'ny arabe fanakanana ny lasa ny sakana tsy fidiny reny fiarakodia mandeha reny fa indrindrandrindra zany ny fahavitany tatitra eny amin'ny arabe zay raha ohatra ka mijery ohatran'izao fotsiny dia hoe tsy tokony hoeny no atao kanefa lasa misy fanerena anaovana tatitra amin'ireny toerana reny. Dia amin'izay lafin'izay dia azo isaorana mpitandro filaminana satria tsy nisy ny tetiny fa tsy nisy tamin'iny andro iny zany na ny fanapoahana bomba lacrymogène na dehibe ary ny resaka hoe isy fisamborany isy ny zao sy zao iverinay fa nisy ny fieritreretana ary nisy ihany koa zany fiarah-miasa ankolaka angamba ny raha azo jerena le izy Tidy jadona izay no azo amaritana ny fihetsiky ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao voasakana ny tatitra ary lainga no nolazaina fa tsy misy solombavambahoaka izay lany tamin'ny anaran'ny antoko no antony fanakanana tamin'ireo faritra hafa. Rehefa tena tao amin'le toerana nahalany an'le solombavambahoaka distrika nahalany an'le solombavambahoaka mihitsy no nitontonana mbola mitovy ihany le fihetsika nataony zany hoe zany tsisy fandraisany tsony zany le fitenena hoe ka tsisy député lany tamin'ny antoko tiako Madagasikara teo amin'ilay toerana ka tsy tokony anao tatitra eo nareo fa eto Antsirabe dia misy solombavambahoaka lany tamin'ny anarany antoko tiako Madagasikara amin'ny distrika Antsirabe voalohany, ny distrika Antsirabe faharoa mbola misy solombavambahoaka lany tamin'ny anarany antoko tiako Madagasikara. Misy olona koa eto noho izany tsy mitombona zany le fitenena hoe tsy lany teo amin'le toerana nareo ka tsy tokony anao tatitra ao fa maninona ary efa misy solombavambahoaka lany mbola tsy avela manao an'le tatitra zany lay parlementaire eo amin'ilay toerana. Miaina anaty lainga tanteraka ny vahoaka malagasy tsy misy filazana mazava ataon'ny mpitondra fanjakana amin'ny vahoaka izay nametraka fitokisana aminy. Mandainga izy amin'ilay vahoaka ny fidy an'ilay parlementaire satria efa zo nomeny ny lalam-pandrenany io ary ny araky nambaranao teo hoe zo fototra konge zany fahafahana maneho hevitra zany ino ny fototra iorenan'ny repoblika averiko foana zay ny hoe fahalalahany fanehoan-kevitra eto amintsika moa normal ny tsy normal ary ny tsy normal ny normal ka rehefa misy zavatra mitranga dia tadiavina ny argument rehetrarehetra entina andosona n'le zavatra misy fa rehefa aveo marivo-totitra le izy dia voapirovo foana fa hoe lainga iny fa le tsy fahazakana n'le fanehoan-kevitra mihitsy no mandrisika n'le fanjakana anakana n'le hetsika. Ny asa mafy ireo kontifako izay manohana ny fitondrana taorian'ny hetsika izay nataony solombavambahoaka indry ny hita nefa dia filazana tsy marina avokoa no nahely tany anatiny tambajotra serasera. Ny zavatra napetraka n'izany filoham-pirenena zany tamin'ny fotoana hitantsika tsara angamba fa hoe tsy ilaina fa mandany vola ny antenemeran-doolo
raha napetraka ndray hoe ho fidina ndray ny olona amin'ny fomba tsy ara-dalàna amin'ny faraika amby 10 desambra zao zay toheritsika toherinay manokana zany ary tsy anaiky an'izany hatramin'ny farany zahay ny fanatanterahana an'izany fifidianana zany dia gaga izahay fa ny atoko-panjakana indray no ny azakazaka nametraka ny candidature milatsaka ho fidina ololo Madagasikara dia ohatrany mahagaga zany zavatra zany hoe aiza ho aiza ary ny fitondrana izay tariny filoam-pirenena eto Madagasikara satria ny teny nataony ihany hoe tsy ilaina. Fa isan'ny voaresaka ihany koa nandritra ity fotoana ity ny makasika ny antenemeran-doolona na ny Sénat na ny ministry ny fitantanam-bola ary dia tsy mahay mamaly fanontaniana mpanao gazety rehefa anontaniana hoe manahoana Andriamatoa ministra mikasika ny teti-bola-panjakana 1.24 teti-bola-panjakana ny anontaniana an'ilay ministry fa mivaly teniny azo fa matsimbola be da be zao tsika avy any amin'ny FMI tsy teti-bola-panjakana zany hafa mihitsy zany ny zavatra takina aminy dia ohatrany ahoana teti-bola-panjakana zany moa gaga na haino an'ilay interview ny tao ma-TV inona zavatra nyteneniny ny any an-dafy any ozy ny taux de croissance midina daholy latsaka daholy -7 -8 fa ny eto amintsika ozy mety misy fiovana kely fotsiny noho ny satria sahirana kely tsika nefa ny firenena lainy ohatra eo États-Unis rangaty dia itsika hoe sahirana kely fotsiny dia avita eo amin'ny 4% na latsaka kelyn'izay eo dia nyteny azy ny FMI hoe avy loatra zany fa 3,9% dia faly ery le ministra teneny FMI an'izany hoe 3,9% fa ambony loatra le 4% ho amin'ny 2021 io dia io zay tsy fantatry ty ministra ty mihitsy hoe fa badon'le FMI izy amin'izany. Ankoatra izay dia nasian'ireto solombavambahoaka resaka ihany koa ny makasika ny fomba fitantanana ny volam-panjakana amin'izao fotoana izao etsakilany ny tsy fangaraharaha ny fitantanam-bola ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao dia ahitso kely lay filazana tao amin'ny tambajotserasera hoe nenjehan'ny milisy natao aza lambo ny solombavambahoaka sy ny olona tonga taty aza manao diversion tsika fa zay marina lazainy fa le izy zany hitanareo hoe ny resaka n'le zavatra rehetra taty Antsirabe daholo ny tao amin'ny tambajotserasera dia nandefasanareo tsao mba hahatonga ny olona heritreritra zavatra hafa na hahatonga ny olona ihany koa hisaina zavatra hafa tsy mety reny ny aty amin'ny fanoherana tsy mamorona ny aty amin'ny fanoherana tsy mandainga okotsika zany mba samy hitsotra ny marina amin'ny fampiasana ny tambajotserasera io fa tsy voizantsika vaovao lainga io ary any sorapotaka na ny mpitandro filaminana na ny mpanao politika zany dia tsy mety daholo zany rehetra zany. Fanjakana manohitra ny mpanohitra ny misy eto amintsika tsy fantatra mazava intsony ny tena asa ny fitondram-panjakana amin'ny vahoaka malagasy dia lasa ny fanjakana indray zao manohitra amin'ny mpanohitra dia io indray zany izy indray zany zao lasa manao opposition systématique ny opposition dia tokony mijery fitaratra daholo zareo hoe inona marina moa zany ny tena ataony zareo satria lasa manaraka an'izao émission zao izy dia jerentsika tsara fa rapitso raha fakapitso tamin'ny maly ny hetsika nataontsika taty Antsirabe dia izareo no namoaka le vaovao voalohany satria zay le fanoherana ataony zay ka raha le opposition systématique le resahana moa zany ty opposition intelligente tsara moa ny manamarika fa mitohy hatrany ny fitetezam-patra izay ho ataon'ireo solombavambahoaka sy ny collectif des parlementaires ireto amin'ny fanaovana tatitra sy ny fanomezana ny vaovao marina ho an'ny vahoaka malagasy. Dia iny ihany koa tompolasy tompoko vavy nakatona tanteraka ny fotoana ny fampalalam-baovao tamin'ity androany ity ankasitrahana feno ianao tsy misaraka amin'ny MBS ankasitrahana ihany koa ireo teknisiana sy ny mpanao gazety ny arany salata ao anatin'izao fiarahana izao ny tenanay dia mametraka ny mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray veloma tompoko.